Miarabantsika rehetra tompoko vavy sy tompoko lahy tonga soa teo anatin'izao fandaharana manokana eto amin'ny aloeresahana anao ny sehatra izao dia manasa antsika anaraka an'izany fandaharana izany hatramin'ny farany indray iresaka betsaka mahakasika ny politika isika atao anatin'izay fandaharana izay indrindra fa ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsain'ny tanàna farany teo ampatsivina antsika aloha fa azontsika atao ny manaraka an'izao fandaharana izao amin'ny page Facebook ny Record Madagascar araka nefa nahazatra antsika tao anatin'ny fandaharana dia tsy mihaino feon-dakiloha sy tokana ny vahoaka mpanaraka an'izay fandaharana resahana anao sehatra izay fa omena sehatra avokoa ny rehetra hitondra an'izay fanazavana hitondra ny tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy mahakasika ny fiainam-pirenena indrindrandrindra rehefa miresaka amin'izay politika izay isika raha tsy efina farany teo dia nanasa isika ny avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara izay nitondra an'ireo heverin'izy ireo fa lesoka sy tsy fetezana ary tsy fanarahan-dalàna nambaran'izy ireo tamin'iny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsain'ny tanàna farany teo iny amin'ity anio ity indray isika dia nanasa manokana ny avy amin'ny mpanohana ny fitondrana kosa indray hitondra ny fomba fahitana an'izay zavanisy tamin'ny fifidianana izay ka vahinina saina manokana ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fa dimy Andriamatoa Naivo Raholdina miarabanao tompoko tonga soa tao anatin'ny fandaharana aloeresahana anao sehatra dia mamerina ny araba anareo namana manoa sy ny teknisianina indrindra ny televisionna Record miaraba anareo manokana satria nareo dia hainao manjery manatsa demokrasia natao manatsa demokrasia mantsy dia afaka miteny daholo ingetra fa ny teny rehetrarehetra nefa tsy voatery marina daholo satria tsika mianadahana mpanao gazety tsy mpitsara fa samy mihaino avokoa dia efa nihaino ny andaniny dia mba mihaino ny ankilany ihany koa raha zay manokana indrindrandrindra raha ny TGV ny fahafisainka dia efa tafita foana ny hafatra rehefa eto amin'ny televisionna Record izay ary nandritry ny taona ity ihany koa dia hitanay fa tafitanareo ihany koa ny vaovao tena marina ary zava-dehibe tokoa nanasanareo nay indrindra amin'izao faraparan'ny taona hiditra ny fiandohan'ny taona izao tsika ankasitrahana tompoko ny famalinao ny antso manokana nataon'ny Record Madagascar iresaka mahakasika an'izay fifidianana izay isika araka ny nambara teo iresaka mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsain'ny tanàna isika ho anao manokana izay mpanohana ny fitondrana ary nanohana ny candidat Arilala Ramanantsoa teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra nanahoana tompoko ny fahitanareo an'iny fifidianana iny anareo izay nanana solotena maro nanana mpanara-maso ihany koa izay nijery ny sehatra tamin'izay fifidianana izay teny fotony amin'ny ankapobeny moa zany raha ngaisiko dia nilamina ny fifidianana sainga nisy any ireo tao amin'ny antoko-panohitra any teto Antananarivo renivohitra dia ny tim niaraka amin'ireo solombavambahoaka ny vitsivitsy niezaka ny nanakotana ohatra amin'ny fanaony ary niezaka tsy hatateraka ny fifidianana zany hoe lay fifidianana tsy tiany hotanterahana zany tsy le hoe hoavana le fifidianana fa nanakana ny olona vety aminay TGV mapara ERT mba tsy fidy nefa zareo fa manana le fatondrazana hifidy foana fa izay moa zany dia efa nahita lesoka tamin'ny fifidianana solombavambahoaka satria dia nisy tokoa ny papaika ratsy zay efa fanao ny tim nanomboka tany amin'ny taona fito sy roa arivo sy sisa zay natonga azy naongana ny vahoaka teo nivo fitondrana naongana ho azy satria ny atao ny ongana dia tsy navita mandaha no papaika ratsiny io mbola nataony izany tamin'ny fifidianana solombavambahoaka teo dia vitanay daholo reny lesoka rehetra reny dia nareninay dia hitatsika angamba fa reso matsara izy satria izahay moa dia niezaka hatrany ny nanatsa lalàna niezaka hatrany nandresy lahatra ny vahoaka amin'ilay fifidianana ary indrindra nisy angeny fanotsinana sy fa fitserenan'ny resaka lisy mpifidianana zay dia nanara-maso daholo ny ekipanay rehetra hoe talohan'ny fifidianana nandritry ny fifidianana ka tsy tanteraka indrindra tao aminay teny fokotany vitsivitsy any sisa tao mpagnotokana tao Nalamaintsy tea teny Ambohitsiry
zay toeranango hoe zay tiakay no nanaovana eksetra ary eto ara de teny aminareo hoe tombo takaty-andramamy a dia ratsy ny hémorraique tonga tao dia nikasitanana ny président mifokotany mihitsy ny pombany antokotimma ary aseoko anareo eto ny certificat médical tamin'ny andron'iny ary io lay fikasitanana seriktrehitra fanaon'io no natonga azy ny taky nandritry ny fividianany telo angamba tombo takaty-andramamy satria tadio tsara tamin'ny fito sy roa ariva mbola atao amin'ny heriny zany timma izany mbola fafy 5 rery ary de resiny alavitra be ny timma tombota de nisy paipaikady foana nataony zareo tao anisan'izany ohatra fanakanana ny olona tsy fidy hoe tsara talana iny fanjakanjakana anisan'izany ozy rehefa tonga mifanisam-bato de avy de misy timma 300 manodidina potevoty de vo tezefiana irmara de vatomaty tsisy de vo miteny direct totondra fa tam'tya ny hémorraique mihitsy no tonga teo a resy somatsara izy eny tena vokatra amin'ny akapobeany zany a de tsy naomby satria fa vatany timma vo resy am'izay izy satria zay de tena nieno fiombahoaka nanao fampelezan-kevitra nanao nanambitamby vahoaka mihitsy a ary efa hitakitanay le paipaikady na ireo le jolomboto falainy zareo a ohatrany tamin'ny 2002 reny a de resy somatsara izy laza izy ireo tao anatin'ny fanambarana zay efa natao nombenombiany hatraminavy tany ny fifidianana teo a ny amin'ny hoe manana pirofo ny amin'ny tsy fetezana teo amin'ilay sy mpifidianana anisany nokian'ny anivon'tika Madagasikara manokana ny mahakasika andreo ordonnance izay navoakany avy any amin'ny fitsarana ary namoahana lisitra afaka ny fidy tamin'iny fifidianana teo iny ho anao manokana tompoko ara-dalàna ve ny fisian'izay ordonnance izay ary raha ny teny amin'ny boriboritany adidinao a nanahoana ny fahitanao an'izay hoe fisiana ordonnance zay zao a ny timma tsy mpitsara akory ny secrétaire général ny timma zay ny timma moa zany anazy a anisan'ireo atokon-drazana zany hoe ny filohan'ny atoko Andriamatoa Mahakaravaly-Manana manendry tendrolona fotsiny azy akaikaiky azy zay tsy indraindray tsy mahay politika akory ohatra tamtamikao sénateur Yann no AIC tamtamikao ny ministre Teolotonany AIC tamtamikao irina Yann Tsilany ben'ny tanàna no atao AIC dia olona tsy de tena eti-po fotsiny amin'ny fanaovana politika fa tsy mpitsara ary tsy mpahay lalàna akory ary fa de honono fotsiny ny zavatra miseho eto amintsika de misy tany-tany-dalàntsika raha ohatra ianao namanamanoa ordonnance de tsy aty amin'ny atoko TGV na ny amin'ny atoko timma na iza fa misy fitsarana zany hoe misy fampitsarana ka rehefa fitsarana mamoaka tidy ohatra ny tamin'ny fividianana député teo zay nametraka fitorina izy rahay satria ny olona nay tao soamasoandro de sakanany député timma tsy hiditra fa lazaina fa olona osoka lazaina fa olona nytanterina dia nisy mihitsy ny eksetra natao tsy niary moa ny commissaire ny 8e arrondissement de olona atao amin'ny 300 tsisy afaka mifidy milaza aminao fotsiny a tsy misy lalàna mihitsy nge milaza hoe raha olona mipetraka ny mamba soamasoandro TGV ka tanterinay a satria tsy andeha tongotra andeha ao olona manana karaha-pividiananao de lazaina fa olona tanterina de tsy mahazo mifidy banany solomavamboaka timma fa na resy amy moa zay a de tsy ngaranay toky zay tany amin'ny ACC zay ny navoakany ACC hoe tsy maninony zany a de nekenay ka ny namoaka ny ordonnance de mpitsara manam-pahaizana lavitra mony timma mana ny avocat zany any mpisolo vava tsy hoe manambany sanatria fa ady karamany azy ny raha sanatria tsy misy ady ao tsy inona ny voly ameloma mifady aman-janaka fa nadalo zao rane mbola mena avocat ka ny fijerinay azy a dia rehefa resy ny timma satria nanatena mihitsy izy fa hitaky ohatra ny tamin'ny solombavam-bahoaka zay ny zavatra tsara talàna nataony fa lany moa zay de tsy ngarena izy teo dia rehefa zay zavatra rehetra nyseho de nitsikarena avokoa ka mato ny fitsarana aveko any mamoaka tidy hoe izao ty mena ordonnance de
any ianao ny tokony manao opposition na manao ina sinsisa fa ny olona moa rehefa naresy ny team taika moa zany marimarina kokoa fa samy lany izay dia tiafany izy seny tiafany ny fitsarana tiafany mpitandro filaminana fa rehefa resy kosa izy a de lazay fa tsisy ara-talàna tolo reo ary ianao ngamba tsy afaka iteny hoe na afaka namarina fa ito amitsika mpanamarina de fitsarana mpanamarina de nuse ka zareo zany efa nametraka fitoriana ohatranay satria raha ny tokony ho izany hoe resinay ny team atao miporiporitany fahatiny hitapokota-pirenena zany hoe team rehetra manerana anatananarivo azy tsy mahafeno tsy anja maitso nanala maitso akory izay nefa vehivavy tezeve fotsiny vavisaingy hipika tampotampo koa zay reso tampoko ao satria izay le zavatra nataony fa ny team hoe efa lany zay de metraka aminao fotsiny ako raha miteny ozy ianao hoe miteny team ohatra fotsiny hoe nangala-bato zao ny ataoko anao ny fahato azony team atao miporiporitany fatimy a tamin'ny fividianana solombavam-bahoaka de fa raika amy 20 amy zatsy sy roa alina fa rehefa tamin'ny fividianana be ny tanàna efatra amy 30 seninjato sy roa alina zany io fonany le vato niakatra kely aky fa ny anay fotsiny a 3 sy roanjato sy 7 sy ray alina niakatra 8 7 sy 3 sy roa alina inona ny antony io ho ny antony voalohany a efa hitanay aloha lay fanakanana zany hoe mbola nisy olonanay mbola nitory zay topanitokana hitanareo tamin'ny anao manjary fa de tena le député team mihitsy zay miaka mitondra kobrasy olona mpikafy reny de tsy afaka fidy le olona zay moa fa ary mandeha atelo kokoa io sao de misy mekitry ndray fa ny anay mipetraka ny fitsarana dia efa hitanay a afaka mifidy aloha le olona ara-talàna pony poriporitany fatimy manana kara-pividianana manana soifidy fa faharoa izay a vo nahita lesoka tamin'ny fividianana teo de nanao fampelezan-kevitra tsara zay raha niteza ve poriporitany fatimy manokana hitanao fa vo ny lany a naresy izay a namono omby karakarainay daholy mibazinay ny sananampitamby voaka rehetra zay no teneninay daholy zay latsaka atao anaty lisy-pividianana de niditra izy ary ara-dalàna daholy regnetrarehetra reny aiza moa ny aizany team tsenjery daholy hoe za zao raha olo tinina ranay veronatsona ny anarako de aizany hitirany a nefa ao anatin'ny kara-panondro koa raha olo tinina ranay velo any tatako fa ny ao anaty kara-panondro raha seoko anao a ranay velo a fotsiny ao nefa misy raha olo tinina zany mety ana fa tsy mampiovana zany tsy mampiovana ininy io azonao firifiany zany confidentiel fa ianao fotsiny amala de seoko anao fa nijerena daholy ny tepoka rehetra mba hahafahany mitsikeran'io satria resy izy ary tisokatsokatsy izy zany hoe teo am'lay fampelezan-kevitra de fa resy izy satria natoko tena loatra izy hoe takika daholy izy a tao amin'ny arrondissement enina da hoe dereo vatongeo tsonotsa kely ny ena kely fa ny tao be ny tanàna tsy mitovy amin'iny tsony raha mihoatra miporiporitany poriporitany faefatra neka ny député teoloha Ambosalama zonao izay efa premier adjoint maire ny Ramatoloaloka Valomanana ny ICN timba mbola directeur atsotra tsy lany be ny tanàna nanohana anay mazava ho azy fa vaky ny team tsy maintsy mena ny vatony fa tsy zakan'izay fa zany teny anareo hoe ny zavatra rehetrarehetra zay nataonay de natonga ny vahoaka natananarivo tonga tsara indrindraindrindra moa nataony candidat-any zay raha nanotanina ny candidat-anay hoe inona nyvavaka angatano amin'Andriamanitra inona ny angatany ny teneninao fampelezan-kevitra avoaka teo omeo fahendrena hitondranay ny tanàna angevohitra fa ny azy tanora matitra polinina tsy polisy ary tsainy akory zany ny zavatra nataony a de nenena le izy de ho any koa tsy aferinanao zany fampelezan-kevitra ny atao nisy ny team mifafitsery satria sorena hoe de ty ve raha raha-mpianakaviana fa de rehefa tsy dada de zanany de vadiny afa mantsy raha hoe teknisianina daholy reo azonao avy pasteur Andriamanjato
pasteur izy nanao science politique izy hiatsana andiamanjato mana-pahaizana ny anotran'izany de tsy te olana fa le ray tsisy ifandraisany mihitsy de reo timma reo koa sorena amaly faty any timma aloha angato tsy lahany any eo fa maninona tsirikirivo maninona tsiri maitraianitra de aloha nanoana tena nanoana anay tsy ampiady olo leto ako fa tsoko aminao fa miporipory-tany fatiny eninay toholy satria nisy timma miova fijery avy de seo masoandro fa nisy timma mody makao amin'ny député timma ao fa mitantarany aminay tandrema fa atsy izy ny anafika avy de tratranay toholy anafika izy ao ampanitokana anafika izy ao androbe anafika ary izy any mody mitondra bulletin antotona alaina le bulletin de mody kosena hoe numéro 7 de am'izay hoe nangala-bato reo raha maresy fa teo amin'ny fampelezan-kevitra feninay collégium nefa tsoko anao fa mipendrindra omby any anala io kianja maitso nanala mahitsy io tondra tao dimanjato tsy arivo tena efa hipoka raha nitahaky olona tao ny timma apendrindra dimanjato na eninjato nefa zay ko ton collégium ifodimy alina izange re olona reo nefa tsy olona hijery spectacle fotsiny fa olona nitenenina hoe ao anaty programme anay ny sosialy ary diso zany vola-posinay io rehefa volam-panjakana de reny fidy manao azy ary tsy zay misy timma ao misy ASVM ao fa rehefa volanay manokana kosa de mazava azy fa ny TGV nomenay ka tsy misy lalàna mandraranay mihitsy hoe aza manampy tambolona misarafary zao ny ataoko anao nitory aky zay satria hitanay mihitsy ary misy sary ny timma tamin'ny députation fito olona zay mandeha mifidy timma malemy de mena 20 000 ariary de 10 000 ariary taonala mahitsy te azonay sary fa rehefa namaly moa ny atsesety tsy misy ahenonareo tsy misy lalàna mandrara ozy hoe tsy mahazo fito olona satria mbola manana safidy ny olona ao naturena de vola verimaina fotsiny hoe hoan'ny fotsiny vola fa ny anay zay tsy fito olona fa fampelezan-kevitra ny anay hoe zay mpanao asa sosialy fa afisainky inona ny olana anareo tapaka ny tsiro nanao rano nanao pambonina zay tapaka ny tsiro nanome tsiro moro zay nalazaina reo jirona koa na ino ny izy rehetra hoe fantimma rehefa lany de tsy nikarakara na bomboana ary ny ekipany de tezitra reo hoe any amy TGV mizara vary mizara menaka mahita asa voavary ny olana fananatany de vadika ty aminay de normal fa reo vatondrazany io tsy netsy fa ny anay nitsonitra izay io zany le hoe mitondra document sisy raha resaka document zangaba mpitondrany io fa inao nge tsy mahavaky izy ange mananao angeny eo zany hoe le zavatra fanaonga za zany vao ny taona ny mpanao politika tsy miady zany zay mbola mpitaiko vahoaka ihany fihavanana ny ilaina zao ny ataoko anao ianao ve anapoary zay izy député kirivo ministre ny nifaninany tamin'ny 7 fa ray latabatra zay tamin'ny 63 député fa raha ny tena marina reo alatralatra fanao ny timma reo mampia azy zay no nandreseny bovony zay kirivony ny otraka atao tsirape-fa kitany zany député timma amy 5e zany ane andany ianao manao sondage fa tsisy mahafantatra an'izany akory la nytaninao ary ny fotoana zay tafiaraka nisy tamin'ny 20 taonany cité analamahitsy raha misy zay de averin'olona tsisy taonko izy tsy fantatro le député o kaikeo io fa lasa nazy vato azo teo izy amin'ny andro iny de telo ny fomba fiatiny mizara vola fito olona de eo ary mampiasa erisetra faharoa de zay moa tsy te hiady satria zay tsy maintsy lany any zay ny nataon'olo ianao lany foana indrindrandrindra moa tsy vadiko 2e liste de niekitseritra ny olo na tsy fidy arytsika lany foana fa tam'tiny le tanina ifidy ary fahatelo eo am'le fanisambato aizako ny délégué timma tam'ireny taom-panitokana tokony délégué anao de raha misy tsy mety de mandrainao tenao manao observation fa tena tsy tononao voaka mihitsy le olona tsy kolovinao ao anatin'ny urne tsy azo atonga zany tsy kolovinao hoe bulletin rain venao saro tsy asana délégué zany savainao drong karaha-mpanondro le olona de izy nefa misy tompona andraikitra de alainy sary de iny tsara iny mody avoaka Facebook fa mandeha moa fitorina amin'ny ara-dalàna de iny mody aparitaka ampiarahany amin'ny karaha-mpifidianana hitakitany tany de tisy ty tsy mitovy tsisy tondrina moa izy eto za tena miteny anao fa nezeny timma zany tsy mpanao politika ary tsy mahay politika akory
ary milaza aminao a fa raha inona kotsaka atao amy 5e tena miteny anao fa nandositra atao amy 4e de potro io zay ara tena ara-dalàna iny anina iny a fa zao izay moa zany a rehefa tsy vadiko ateo ny 2e listako dia tsy de kamokamo le akizy vity ianao nge lany fony de zay koa moa e volany any fa tam'ty koa zay a da androm-pividianana zay tsy manao propagande fa nytaonina isatrano hoe aza matogotoga andao ifity am'izao de rehefa tonga mihodorodo be zay de lazaina fa ordonnance daoly zany milaza aminao fa mbola nametraka fitoriana moa zay olona manana kara-pividianana manana kara-panondro de ny samboriny tim de meny polisy hoe olona ordonnance olona tsantoka ahoana moa ny alalany tim mipetraka any anala maitsite any andray soka hoe poninao na tsy poninao de gafina daoly tonga ataony amy polisy fa hoe tinana ainao io de navoaka fa zay tsy tia korotana fa aminay fotsiny a zay zavatra nyseho tao a raha nisy ordonnance de any amy fitsarana io raha misy tsy mahafaly anao de mitoga efa nitogana izy tany amy tribunal administratif de aloha miandry valin'iny tahaka anay nitogy satria raha ny ekeniny fitsarana to amin'ny ACC ny fitorinay de ny amin'ny ACC sy ny fangatana confortation satria misy an'izany hoe vo tonga atao amy bote voto ohatra mianao tao amboda de efa feno tim daoly ny tao ny anay misy tsy fenao koa de lekena na vaokany de nangataka confortation koa nge zay fa tsy nekeny senily izy de zay nanaty tadidina nareo koa tao fa raha natao ka zay manatsa lalàna de tokony anatsa lalàna ohatra reny fa ny fijeko azy a de tsotra le izy a resy zareo satria nihevitra mihitsy izy a fa mbola fiefy le izy nihevitra mihitsy izy fa tahaky izy tamy solom-bavambahoaka ary lazaiko anao farany za tsy hanolo nanarana fa nisy député tim zay tena mpanao sosialy indrindra amreo no niteny tamiko hoe normal la lesy raha resy zay a fa ny anay ve misarafary zay 10 kilao mpanao sosialy ny anareo 10 kilao mbola nampanateny anareo koa hoe rehefa laninareo mbola mety 10 de vadika ny olona anayo nisy olona anayo zay niera mihitsy hoe zay député ho ariva ka nalefako tsisy ola zay ny tena naresena azy tao fa reny azavazavaina bokery ordonnance tamin'ny andro navaly manana ny ordonnance ara-dalàna tsisy nana reny resaka retsaka atao retraretra reny a reny nataon'olo efa avy maty an-drano reny tsy de makaky reny azonao ary milaza aminao a fa raha nisy député voalohany voasambotra tamy fanankorontanana hoe any amy poriporitany fatimy ianao lany any amin'ny any Toliara ianao mandeha aria mamasina ianao voasambotra de ny eo aminay fa niezaka mafy izy nanakotana taona lamainy tsy teany no nandefitra le akizy satria tsy tia raha mandriky zay ty ty fifandonana le mpitandro filaminana teo koa tsy nandray ndraikitra saorako manokana fotsiny ny tale général ny police pirenena fa police nationale nalefany tao de lamina feny de tsotra ny fanazavana rehetra netiny atoko tim de fanazavana lainga marivy tototra ary lainga fotsiny satria na ianao atao fandarana ary ny hitsery document PTP ianao koa ngapo tsara ny mpijero koa ngapo tsara zonao fa ny mpitsara aleo jeretsika le de ampitahiny eo fa io a tsy hoe raha nisy confortation nge teo zany ka tena resy eo tokoa lany any retraretra eo de vasoka izy azonao ary matonzy se ny manao nge za tsoko aminao a tsy hoe tena kitsipony tenenako eo tona itiavan'olo any za nge nanana lahelo tamy seny tamy députation satria be de be mifitarany ny olona rehetra te tao Tananarivo samy mahafantatra fa matanjaky zany nay fa olo tinina mifaty zany fa tampotampoka eo fa zay tsy ny olona anay soky olona zany na misakafoananay ary tena tianay manana sory vita izy fa lazaina volona nytanterina de nanaovany ekisetra tsy mahazo ianao tonga eto Ambomirary izy ndray manafika ria mpanotokana ao mpanotokana ianao izy ndray manafika any Anjanahary de nefa za tsy niditra tsehatra mihitsy satria za fantatro volany vary zareo ka raha jeretsika ataolany izy rehetrarehetra de tsotra fotsiny raha nizy tsy tonombana teo
atram'izay nisy ny fividianana teto Madagasikara de na ny ACC fividianana filoham-pirenena na solombavambahoaka na ny tribunaly administratif ka resaka penitana de anjaran'izay fa tsy anao mihitsy ny hoe sady SNTM ianao no mpienitanana tsy lany ianao no avitana na lany ianao député to amin'ny 4e de anao no laza tsy mpitsara so manampahaizana be amin'ny lalàna eto nefa fantatra hoe na ny diplômanao na mari-pahaizanao re fa tsy mikasika an'izay mihitsy ohatra fotsiny za tsoko anao to mipopohotany fatimy any no mipetraka ao ny asako ao ngetra de tao nongotsaka fa za tsy tamalemy anongena mpangady hoe aty satria miparitaka amin'ny mapara ohatsy ny ala i député fidy mbola vaovao aria de aloha tianao atao sitranay ho lany azoko atao nge no gotsaka atao mipopohotany fatimy de vadiko nagotsako mipopohotany voalohany de vadiko nagotsaka atao mipopohotany fatimy ohatra raha seza lainay satria taona lehibe ako ary ao mipopohotany voalohany ako tsisy aresy azany tena milaza aminao ako fa tena soko be aho mba tsy teneniko hoe tena ray aman-dreny be an'ireo satria taona lehibe manana trano ao ako be de be na sasona ataoko tao fa pon'izay mifandaminana hoe eto ako de atrehako zay ao fa da misy lalàna ity toro moa izy ireo any amin'ny fitsarana misanana de atao amin'ny fanjakana am'izao fotoan'izao zay andrasantsika ny valiny mbola ao tsetsatsiaritra fotsiny raha nizy zany alabato zany raha nizy zany rehetrarehetra zany de zao ny ataoko anao tsy zao ny réaction reo tena miteny anao ako ary na iny candidat andrareo i tanora matitra iny ary na ny ono titrany teo tena samy laza aminareo enjana ane zany hoe tanora matitra miaraka amity nefa ianao ray aman-dreny za tsokoko anao fa rehefa sur terrain ditanao fa rehefa mbadiko za koa fidikaza fitimboninahitra menace zao toerana izao tsy mipetraka am'izao reo fa menatra reo miteny taon'ny olona hoe na bomboray arozy zay nge nantaniko ny time zao nareo de pitsikilo aty fotsiny tsisy tombotsoanay tao izy fa te exploitena fotsiny zay mba manatena fa mialatsiny ako mba irikirivo mba atao député eto aminay olona tsy mirarahanay ty mitona teo tsy mba zarainy zay namba arozazy fotsiny ary nefa mba ntaky nefa zay entana miorana ary tohana bomba fa nenareo isan'andro gate ninona zahana amiray maraina ary misy mandava ny trano vaokako lasa izany eny de tiavan'olona anay ka misy mpiteny hoe tambatambazanareo vaky loha mba tambatambazako lenareo fielaka ndray meko azy na mifatonao tsy tambatambazanao lasan'olona iny azonao ka normal ataolona izy fa ary zareo zatra le mieritreritra le didijadona hoe ianona ny atao eto fidinareo daholy ka mba tonga kosa nonovain'le tia mafijery tonga ny sasany fa ny olona anay laza aminao ako fa mbola toka izay boribory-tany fatimy no be vato indrindra 23 985 iny anay resinay lavitra ny tima fa raha ohatra ary tsy nisy areny kotanay reny nataon'ny tima zay efa eny ampelantanan'ny tribunal administratif sy eny ampelantanan'ny polisy fa mbola ho avy moa ny ankety ho an'ireo olona zay tena tsatranay tolo hoe mpampiororo mpanao intimidation mba raha tsy tao mbana tondra ny orona mihitsy izy dia mbola tsara moa ino ny vatonay ary za mbola aveko eto any fa raha mivadiko deuxième liste anay teo ka tena ny fandraika tsara sisisa tena milaza aminao fa tsy lanitsolo le député tima atao amin'ny 5e efa nisy zany fitoriana napetraka efa nisy ka anakoho mihitsy ny anay raina amin'ny tribunal administratif ny anay amin'ny 5e fa misy dolo reo zay taritan'ilay solombavambahoaka ary miaraka amin'ny vidéo miaraka amin'ny profo rehetrarehetra miaraka amin'ny certificat médical miaraka amin'ny vavolombelona zay any amin'ny pénal fa le ray indray le fanakanana ny olona anay sy fangalarana karaha-pifidianana zay ara-dalàna io ahoana ary moa ny anainao zao mpanao gazety de mankeny ianao de ahoana ary ny alalanao fa oktaonao ny sara-dalàna ty satria ianao nga mpitsara ianao nga UC ianao nga inona ary na ny UC vaditany koa ndraiky laika fotsiny alefa ka ahoana moa ny tenena ny asian'ny tim sy reo tim mareo fa inona makipaizany nanao lalàna nga izy docteur amin'ny droit izy fa tsisy anina fotsiny fa de le tamin'ny resaka populisme fotsiny raha ary anganikiatra izy tamin'ireny tondra kotana reny
avy eo izy milaza kozy ianao anteny anao fotsiny a teny ny tima tamin'ny fampelezan-kevitra fa pitepite fito io zay de ahotanay fitondrany io amin'ny antemera-pirenena araha tsy tena koa filoha arongatsika io rangah io ary izay natongan'io satria lafo fiainana fa vo tonga ataon'ny antemera-pirenena nika 100 isan-jato hoe avy de te izy eve mifidiny zano de inona ny tikan'izany de zay ny teneniko avoka fitahany fotsiny kenaka raha tsy navita azy te izy eve ka ina 100 isan-jato folo ary te izy eve compte d'état mara ny fidiny tikan'izay zany a de inona indray ny tenena avoaka aiza motion de censure nataony aiza ny mba maheno ve anao aniniriny iny amin'ny antemera mba manohitra andriamato tsy namandray fitenenana akory indray ao anaty fivorina ho volana angamby tsisy indray ngamba raha misy tsy miteny satria tsisy tenenana fa de hoe le sary-bakolo kely fotsiny sary-bakolo ny taolo kely etiketana fotsiny zay ny mikasika ny fitsarana andrasantsika moa zany ny fotoam-pitsarana sy ny didy mety hoe avoakany eo anivon'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana sy ny vokatra ofisialy avoakan'izy ireo ihany koa atsoatsy fa raha iresaka mikasika ny seni isika satria anisan'ny tena nahazo fanakianana mafy tamin'ny antokotsika Madagasikara sy ny avy amin'ny mpanohitra ihany koa ny eo anivon'ny seni ho anareo manokana manaona ny fatokisanareo any seni tamin'ny asa nataony tao anatiny ny fifidianana iny mety afaka iverena ihany koa tany amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay nambaranao teo hoe nisy somary fanamariana netinareo mikasika ny asantsika ny tsy namezako tsiny any senia tamin'ny solombavambahoaka sy niny de zao rafitra izy manana ny fomba fiasana izy ary ny makaka am'le tima de rehefa naresy izy zay ny tapatapa be de nanao ny asany iny seny za mihitsy tao zay ngiara falimanana fa rehefa resy izy de tsy de vadika ho azy teo ve zany le seny fa ny anay de tsotra fotsiny hoe efa misy rafitra eo efa tokisanao de mandraisanjara efa hitanao fa miangatra ny arbitra de aza manao io ohatra mpivady any io efa tsy atokisanao mivadanao de na makany andako siaka fierinao mampiakaka na mifoka de tsy fokony trano zay miala tsy fafiteneny hoe vadikarana ka misy tsipitalao io rehefa foty fanarana de fotony atao rehefa rikoby ny fanarana de raha ny fotany ka tsy mahazo mandray tanany mai fa rehefa ny amrikoby raisina mihitsy tanana baolina de totona le olona ka aminay ny senia de manana ny fomba fiasana izy misy zavatra diniany eo zay ny tamezako tsiny azy hoe rehefa ka ohatr'zao de tokony atao ny confrontation fa rehefa ka ohatr'zao de any amin'ny ACC no manapaka azy any mbola manao confrontation koa ny seningy tsy nanisa vato hoe fa manara-maso fotiny ny senieny ka tsy nandatsapato hoe fa nisy dinana lalovany iny de ze vokatra mpividana rehetra eo natambany de iny ny avoakany de iny nalefanany amin'ny fitsarana de fitsarana milaza hoe tia nalefanareo ty osoka na tia nalefanareo ty diso na tia nalefanareo ty fa zay olona rehetra resy zao kaka aminao miala tsy mifanamana akaiky za tsy zay mianatana no anay izy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ilala tena ravolony manana teny moizy hoe foloziny zay nandeha mifidy raha ihany ny vato aizany sivy tsy fantatrao izy avoakan'olo natiornao izy zany mbola mitoky fa milaza aminao fa na mbola angalariny ary vatonay sy vatony ty matsolany izy tena asika jerena fa hoy aminao hoe fa okany mamitake manahirana ny ampiady oleto fampelezan-kevitra anao tao mety miteny anao nge le olona hoe za kusidy anao lala tena ravololomanany de miara mitsofoka ao mipody fotinareo fa izy rery any tonga ao izy fa mety mitsofa avolombelona aminao izy inona ary mipofo na izy nakasary ny araka tamin'ny tao ohatra raha afaka nangalana sary tao na izy miozina ny taranany fa navitsy koa de mety hoe fitan'olona la tena ravololomanana hoe anakefatra izy tsofoka tao de raha ihany fady de mety izy any fitetenany tao fa retsy fampelezan-kevitra ny io zao milaza aminao fa tamireny any nisy olona nanao fampelezan-kevitry ny time fa zay mifidiny avy eo fa nisy olona koa nanao fampelezan-kevitra fa niteny anay mihitsy zay na koa tsy sara volako zay sahirana tao amin'ny time zay
nahazo oalina nahazo ray alina nahazo 10,000 ary zany témoignage izany na lefa nahitany amin'ny ACC fo izy ny ACC mbola nanana safidy izy tao natioriny ary zay nitsika lovan'eo de mety possible fanjagna lalatina gafolomanana mijery fa na mety hifidy tim le olona na mety hifidy anay satria aza tononany fa lalatina gafolomanana nanoana ana tamin'ny fivitanana député ary satria anonona anaran'olona fa manahirana mampiady olona fa nisy olona mihitsy équipe Antony tena izy aloha impossible ny alany andrina azanamasy fa aza miteny fa aloha zay anaraka anareo de nisakanako mana mampiady olo zany ao fa ianao malala mifatehotsako sarotra amiko ny teny anao satria zay ta ary za mino fa ny akapiasan'ny olona ny lalatina to tsisy hifidy azy fa mifidy anay satria mba misy tombotsony taty aminay eritrerety fa raha mifidy lalatina izy de tsy afaka animba fihavanana amiko zany hoe olona démocrate de mety possible zany ny tiako tenenanao hoe rehefa tsy lany ny olona lalatina andrina ohatra fo ndrina razanamaso ohatra faingo ny tim ohatra mbola nahita 36% izy teo samy tsy afapo na zay nandresy 43% koa tsy afapo satria zay mieritreritra any amy 55% mihitsy raha ny asa nataonay na ny olona resy lahatra taminay fa de kiafina daholo zay ve tena ataoko anao ary tsy hoe manana ny olona fa de na de tena olona tondrombelo loatrin'inona ary ve ka hoe manana bulletin causier-na ohatra de ho ampitondrainao olona efa na olona tsy nianatra super cancre na ultra cancre mialatsiny am'za moa tsy de teny vahiny fa ataoko amy teny vahiny de hoe omeko olona tya de apoitsaka tamiko akaiky ny pot de veau teo de zay ndray lazainao hoe tratra manao cinéma de jerena rehefa tsy ange fikany reny za mino anao fa manahira fa aloha mpitsara ny tsara azy fa raha za reny anao an'izany na ianao ohatra fotsiny hoe atao am'rekory anao de angalatra ianao de angalatra micro ianao de micro folo ray ataonao any aposy de nefa fa fantatrao zao fa ny sécurité ry de aveo latsaka tamika micro ray za mino fa manahira anao satria araky nataoko hoe zay koa zay ny nanenjehako an'le isian'ny tim miseho mpitsara teo miseho magistrat teo de za tsy tsara fa constaté fotsiny fa aloha mpitsara noho tsara fa zay de nahita kosa hoe nanao ny asany ny seni nanao ny asany tolony tsirairay fa nolay misy tokoa nge nankato azy satria raha nisy alabato any hoe tokony lany any amy farafakeliny zay 5 isan-jato fa be de be ngany anay koa tsy lany de teny koa zao nisy alabato mihitanay mihitsy hoe tety de tena ny fivo mihitsy nandresy hitanay hoe normal satria le fivo tsy ty tim ihany teo fa fiefy tim mba hitanay za zao misy hoe raha teto ty pot de veau tya normal raha nandresy ny tim fa tya tsy normal satria ty tena olonako nandrotoko-piana le olona vadiko mamelona azy ary mba reconnaissante izy mba natsiako teny izy de zay io zavatra io ka iverinay hoe tsisy tiany senia fa izy mandray zay vokatra aminy eo ny elefany de misy faly amin'iny any amy fitsarana fa raha ohatra ka ny seni no anisa tompona andraikitra hoe polisy mpitandro filamina sady tsy tserireo de resakafo zay fa zay tonga avy any amin'ny SRMV tonga avy any amy pot de veau de tonga amy de tonga ary de tsaraingetsy am'izay io de zay mahatonga ny hoe vonjy maiky iny fa raha tena mahita le mpitsara hoe voafitaka ny senia fa diso any tya de miravy iny manao ana kosa indray ny mahakasika ny hoe fampiasana fahefam-panjakana fampiasana volam-panjakana nentina nampandanina ny candidat zay nanambara hoe candidat mpanjakana raha teo ny candidat ary lala raha manatsoa tamin'ireny zay notohananareo ihany koa ianareo le tompo manaiky an'izay hoe nampiasaina tokoa ny fahefam-panjakana sy ny volam-panjakana nentina nampandanina ny candidat manohana ny fitondram-panjakana zao ny ataoko anao izy mo tsy pikabary ny tiany tenenina to hoe candidat miaraka amy fanjakana fa raha ohatra izy ka tena hoe candidat mpanjakana tsy noraisy ny seni akory tsy voaray akory fa avy de fa tsy azo raisina ny dossier fa ohatra ny olona miteny rehetrarehetra io ianao ny olona lasa expression za zao veo natolotry ny DGV de candidat mpanjakana Floandra Ratsuela nefa tsy DGV tsony fa nametra-pialany zay mbola za lalam-panohenana raha izay am'le hoe nampiasa volam-panjakana hoe volam-panjakana feza mo
tsy haiko ve hoe za zao nandray karama de nanaova propagande ohatra ny karamako de volam-panjakana ve lasolo hoe sako volam-panjakana ve za no miteny anao a azo anao pofony zany fa za tamy nanao député teo a tsy nahazo fanampiana tao amin'ny arena na ariary tao amin'ny fitaovana nisy fanampiana ho anay de tao amin'ny délégué nisy le cotisation tsy fanampiana anay fa zay nampiasa le izy ka io rehetrarehetra io fa zao nataoko anao tsy konde tampanjakana angamo erafalimanana zanga zay ny atao tamin'ny 12 décembre 2007 ny faninana tamin'ny Filoana Ratjoelina ny anazy ary ny ministra mihitsy no nanao fampelezan-kevitra reo ministra jereo ny tantara fa resy lavitra be timy teo natonga ary loza ary teny hoe anniversaire-ny Amakaravalimana 12 décembre 2007 resy tanteraka ny tima teo mifaretseny voalohany fa io mo zay mety trerety fa tsisy volam-panjakana tamin'le fizarana fahareny eny ny rehefa resaka fidy de mifidy ny manao azy tany amin'ny fidy no mijery agn'ele nahazo agn'ele fanampiana reny de naterina teny amin'ny fokotany ary zay manana kariny am-pokotany de zay tonga saina nalahelo ny ekipanay hoe izay tsy mba nahazo satria tsy tany anaty lista de mifidy tamin'ny volanay ny atoko volanay zahay de nampitovinay amin'iny mihitsy sonao satria ny tely le olo ny tima mahazo zay ndray ny tsy mahazo de ny anay izy nanana karatra TGV sy mpifidy anay a hoe tena olona anay a zay no sarainay nataonay manokana tsisy vola amin'ny fitondram-panjakana teny anao mifafisainga nga ampiny fanjakana fondation mifafisainga ny atoko TGV nga mana zay nge tsokonao mety enikenareo any fa zay député hiaiky teny ka misy cotisation isam-bolana amanetsiny pienay zay lany cotisation tsy maintsy mandoa an'zay zay de reny cotisation nay reny fa le izy nge io a zany a tetika dolo io e azonao manao le skidy ndray mifetsy ny tima fa tsisy tondrona moy zay hoe lasa vavy ny zanako ozy ozy io no tamy tantarabe to tantarabe le fasolo le fandeha fa rehefa tsy lahy io de vavy ka zao rehefa lany izy depitetiaka mahafinaritra mihitsy isany ty loza tsaka kinekitreretana fa rehefa maresy kosa zay osoka dolo io rehetrarehetra io ka aveko anao fa tsy nesy intime mihitsy fo député akaviteniko vakomaly no amélesona anay c'est 4e mandako ny ampy tamin'ny sénateur ny tetezamita le olona iny efa olona tsy lany député tsy lampeny tanàna de nitsotsofina mipetraka za tompo tanàna Ambotakatana mamy mipetraka any izy mipetraka tamin'ny rafozany teny de efa zay mola matanjaka e ary fa no mananay dolo tiany io ohatra manao baolina io e za manana ekipa ary mpanampy fanatanjahantena rehefa riny ekipa miady de tiana mpanaovina aminy refri de riny andray io fa za milaza aminao fa tena normalina ny taomiko 4e reny satria nanatena ny vaoaka ny 4e fa hoe ny eseny timany ao de vombalany izy de anao sosialy fa nabomboray ary tsy nataony nefa député fidy mizara baolina manampy foana ka alajainy hoe zay nitiava voakako zay nitiava voaka azy farafaratsiny a mialatsiny a ny député ny 3e nianatra anay milatsa zara koveta zara sio zara savony nianatra va sofianatra no mipobotany faheniny efa mba izy moa mpampianatra de efa zatra manao sosialy fa ny eky izy hoe ny anay le sosi mivavagoko lao ny zarainay mandry farary olona kely ronjato ny elisany avy de olona firary firialina vary dimapolo gony normal zany raha maresy zay e na inao zao koa ary ve na lenao manambady fantatrao tsara fa nanome vodondry vatanao fa raha misy lehilahy ve brigadier fotsiny ina ny rahanao aminy de ohatrohatray tsy navita sosialy tsy nananampy tamin'ny vahoaka ny rehare loatra tima de faiza vahoaka natananarivo fantaniana farany amarana antsika ny fandarina satria voafetra ihany ny fandaratsika Andriamatoa Solombavam-bahoaka ny lazatra zareo anivon'ny antokotiko Madagasikara hoe tompon'antoka amin'izay zavatra mety iseho aoriny ny fivoahan'ny voka-pifidianana ofisialy farany eo ny fitondram-panjakana ny fahitanao ny mety ho zavatra iseho voka-pifidianana zay za koa miteny eto fa tompon'antoka amin'ny ataony izy fa aza mifametsiny aza mifametsiny
fa tsy hoe rehefa tonga ary amin'ny sanatria manakotana eo de tonga ary amin'ny fiadanana de hoe telefônina rehefa aza mitondra banderole fa tsy tafavoakato enina taonany zany eto tsy misy azo ampirorona tena miteny anao ako zay mandeha amin'ny fahamarinana betsaka be de be ny intimidation nataony tim manotoana bomba ny tranoko natao am'izao tonga tao amiko ane ny tim 5e amaly faty hoe andoro ny tranoko azonao hoe nisy nandoro ny trano kirivo namako tsoko anao ny hevitra tsy mitovy na raiky tapo misy rahalahako zao conseil technique any kirivo sa TGV izy tim tsy mifampiditra azonao verifieny zany conseil technique any kirivo tsy tononoko eto ny anaka fa misy raha olodinina koa zay ny safidiny misy anabaviko zao tim sa manana ny heviny io fa zao kosa tamy misy lalany ty izahako raha nisy nandoro ny tranony kirivo nisy nanakotanak'izay nitiavany député Clarisse ako satria ninina hevitra tsy mitovy tsy ekeko manimba fananana manimba tolona de tonga atao hoe andao anga torana ny trano olodinina andao atao tro zaka olona mba mialatsiny fa mba bandy any vo nanao politika mba nanao fokongona ihany ako mba nianatrara maaction tena mba stratège any tena ny lalàna napiako samboko tolo reo nisy tany amin'ny viola de nateko tany amin'ny police de nisy nikatra zay ny raha question combat tsisy atahorako ny équipe ny député tim mariny za tsy tiako mifandona fa ngaisinay de mitory zay any amin'ny procureur efa lasany amin'ny gendarme sy police de miandry famitorana izahay de iverinay fa zay ny tantandalana ka misy fitenin'olona na misy miteny anao hoe inona moa no atahorako andriamanitra miaro ahy Jehova mpiandry fa zao kosa raha za zao no tafianao am'izao de manao légitime défense ampalalako zay misy miteny moa ny olona hoe nao justice mitondra manao ara-talana zany ianao ve nendaka ny volamenako na amitsitika vaty aman-danako to jereko fotsiny eo fa mandrapatonga polisy amboako an'olo mialatsiny ako tena ampitiavana ny tenenako an'izay ary fampitandremana teny amin'ngetra ka nisy olona ny teny anao ve tsy matahotra ahoana moa no atahorako voalohany indrindra zangananao ratsy faharoa amikitikitika ako tsy aminana ty miako tena de zay maresy eo fa io rehefa maty foana velona foana za koa de miteny eto izay ny TGV fa tomponantoka am'izay atao aza mametsiny eo itory any amin'ny sadaiky indray amin'y taona tsy haiko moa izy any itoriny any fa efa fatapatatra anareo any no président sadaiky amin'ny taona champion ny filohatsika rehetrarehetra ampedina tao zay TGV olodinina efa niala tao fa manao maintsomaintso vadiko ane fanatenana ny anagany mbola tsisy akory TGV de fa maintso fanatenana foana izahay fa zao zay de mahiny zay TGV mahiny zay rimara mety misy lamba malotonay ao zay ihany manasa azy mety misy olana rehetrarehetra ka tomponantoka an'izay ataony izy manakotana izy de sambotra izahay zay de efa petraka izay manompo anay izy amin'ny Facebook na mipikitikitika ny akizanay ka ohatra ka anao de mametraka fitorina izahay fa ny fiainam-pirenena tsy maintsy mandeha tsy azo atao manelingelina ny ngambala lalàna tola ny ordre public ka ny orina ny fividianana io de fa manompoka ny asanay efa iasa mpeny tanàna hotanterana voaviny eona zao zay hitanao tanenao manjery ho atao lalana hojanona ny EPP hotanterana ny finazenimeny zay ny anay amanimba zava-panjakana ianao de zay fa zay tena milaza fa mbala lalàna tolo io ka za mieritreritra hoe za secrétaire général ny tim za député fa efa lesona ho an'ny député tim 5e iny mbola fiatrana fa rehefa manao flacon de lianao tsisy minute zany io karaha hoe voky io ara-dalàna iny zay fa mbola io mivotazona de tonga anao andoko pneury ianary toratoraka ny tranonay diafy samborona inao terinao ampitandro filany na tsonay de giadry anao na zay malalaka na tsy hafana tamboro ao afaratrano koa misy fonja vaovao manara-penitra fa tsisy ka miteny avoky zay assurenay eky vahoaka assurenay eky TGV assurenay eky ny olotsotra ny sécurité anareo mandana mianatra mandana miasa fa zay mikitikitika anareo teneno fa apatsivinay mpitandro filaminana ataonay ahoana moa niaro olona ny apitana ihany amin'ny fakitra nefa avoakanay ary zay tsy andefitra manana angarany
satria verina fa zay ny demokrasia efa angotsaka ianao tampeny filoam-pirenena anao milaza amin'ny olona tsy fity efa mampifity mangingina otsaka anao député otsaka anao beny tanàna resy ianao mahaiza resy manakotana ianao a ampiarina anao ny lalàna amaranantsika azy satria tena efa tapitra ny fotoana fa apetraka any ty fanontaniana ity ararotina amin'ny fotoana toy izao ndre matosolombavambahoaka manahoana ny fifandraisanao amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao reo amin'ny sehatra politika manokana amaranantsika azy zao a raha misy olona tena mpifandray akaiky ary miaro an'ity fitondram-panjakana ity de anisan'ny voalohany ahako zay ny teny anao ary za koa de anisan'ny mamelesona ho an'ny mpanao politika rehetra fa misy alina hira hoe nasoana ratsy ray soavanareo izaho koa de miaraka amin'ny Filoandra Ratjoelina ary tsy mieritreritra koa nohatra ny Taiparasy ary ny hiala aminy hatramin'ny 2024 dia tapitra ny mandahako dia eo foana tonga indray io de miresaka indray mizay mirahalahy hoe ahoana ny hitondrana azy raha nisy député tsy voavidim-bola tsy mivadibadika ary nanao famarinana ry général Litsong efa nandositra ny afina nanaovany azy femazy ry ministre Augustin député neka efa nikadry Lantoka Kotomanga neka efa nanary vola satria nitafiany tsisisy nisy mampara 2-3 firy impiry tambatambazana natao ministra natao vepanina fa za ty mivadika ka resaka ny tokosa mba entina apetiny reny fa za ny Filoandra Ratjoelina zany tsy fantatr'ireo même na secrétaire national ny TGV ary sako miteny anao na ny vice président n'Antananarivo Augustin de Mananoko na reo sasan'ireo tsy mahalala akory ny fifandraisana mivady amin'ny Filoandra Ratjoelina fa akoatra amin'ny mampanao politika manana de manana mampinamana anay izahay ary misy fifandraisana nisy soa fanaovana izahay dikan'izay rehefa misy ilain'ny président na misivo maraina na de miantso izy misy ilain'ny président milaza aminao na amin'ny ambony folo alina amin'ny 150 miantso izy misy ka rengetsaka rehetrarehetra fa manana fa zao kosa Filoandra Ratjoelina no rahako miaraka amin'ny président Ratjoelina sika rehetra miaraka amin'ny président Ratjoelina ka raha possible zany hoe mety misy olona akaiky azy izy moa ray aman-dreny sanany tolo na mety misy io aminay eo amin'ny maro ao mety tsy de mifakaso azo amiko normal zany zanako ary nandray misy aka nataoko anao hoe rahalahako raha olo tinina mitovy amiko ary ny adversairako notohanany amin'ny propagande kirivo za manao za raha olo tinina manao propagande olana ry notohanany maika ve moa fanao anatiny ao mety normal zany ohatra fotsiny hoe raha mahita zao tsika nge za nge tsy de akaikikaiky ary tsy de tena mifakaso tamin'ny Ramatoro mety capte aloha fa zao za mifakaso amin'ny Filoandra Ratjoelina ry moa ny farany ka feny zany a manohana 100 isan-jato ny fitondram-panjakana manohana 500 isan-jato ny Filoandra Ratjoelina izy ny entraîneur izy ny capitaine de mety mieritreritra ny olona ianao vepanina de nisorony ianao tsy nataony an'izao tsy seza amin'ny contrat-nay raha ny anaka tamin'ny Ratjoelina tsy nisy angazo mao tsy maintsy mihina an'izao nanohana tsisy fepetrako fa ny mpanazatra malala hoe ity olona tia premier mi-temps ampidiko ity olona tia deuxième mi-temps ampidiko ity olona tia androany ataoko avant de pointe ity olona tia alolo atao amin'ny mpiandry vodiazo zany no misafotofoto amin'sain'olona ianao tsy atakalina no occuté normal zany na nangeniko zao ako tsoko aminao ny fotoana za mo valivavy ray lahy zay vao nisy ako ny angarany ako mety misy ray tapo amiko tsy faly hoe manino mianina mamatrano fa zay tsy mamatrano mety ohatr'izay koa zay amin'ny ray aman-drenina fa zao izy malala hoe misy antony izy betsatsolola feny zany a tsy manana olana fitondram-panjakana rehefa misy andraikitra tokony ataoko eo a misy any koa manana vady aman-janako koa de mba misy fotoana koa mba mampirery vady aman-janako zay netra zay indrindra mifarana ny fotoanantsika tompoko ankasitrany ianao ny vahiny teto amin'ny fandarana le resahana anao setra tamin'ity alina ity zay no amaranantsika ny fiarahana amin'izao alina izao ankasitrany anareo nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana manokana le resahana anao sehatra de mametraka ny veloma mandra-pitafy izahay ao amin'ny manaraka indray veloma tompoko mankasitraka tompoko